teny ary ampifaliana miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta miroso ao amin'ny tokantranonao indray zahay. Aterina ny araba asaina ampitiavana hatrany ny fanjoinao an'izao fandarana zao zay tomana anao hanao zavatra ara-panahy arak'izay lazainy ny Baiboly. Amoaka an'ireo andalatsoratra masina telo izay nyresahan Jesosy Kristy Tompo mivantana fa anatin'ny fanoharana moa izy. Indraindray mahita teny araka ny dikateny samihafa jereva antsika ohatra hoe misy dimonement ohatra ao anatin'ny fanoharana nataon'i Jesosy aty amin'ny filazantsara fa ny conversation ny message direct ny enseignement mivantana zay nataon'i Jesosy momba ny dima sy zay resahan fahasoavana momba ny dima no resantsika. Fa mitombena tsara dia mba tiako iraikitra ao anatin'ny foamam-panahinao ny fanakatonako ny nomero 20. Arak'izay niteneniko anao teo amin'ny fandarana teo aloha hoe aza manambany tena eo anoloany ny fanavotana zay efa nataon'i Jesosy avy any Nazareta ho anao fa efa olo-masina ianao, efa ampisorona ianao, ka raha eo anoloan'ny lalam-pamonjena sy eo anoloan'ny andraikitra ara-panahy eo amin'ny lalan'ny mpisoronana eo amin'ny fanaovana lamesa ho isika tamin'ny fandarana teo aloha dia mitovy sokajy sy andraikitra amin'izay mihevitra amin'ny tenany handray ny ampahafolo-karenanao ianao satria hoe mipetraka eo amin'ny toerany Mosesy izy ireny. Satria samy mpisoro. Teboka raha izay teboka faharoa dia hoy amantsy antsika teo hoe tamin'ny fandarana teo aloha zany hoe asaina maranako ny nomery 20 ny alohan'ny andalantsika any amin'ny andalatsoratra masina hafa. Dia apetraka eo anoloanao zany ny safidy satria io personnalité n'Andriamanitra ny mamela ny olona hisafidy. Dia izay koa mampafantatra anao marina rehetra fotsiny hoe ohatr'izao ireo olona no mety tena tsy fahazahoana Baiboly fa indraindray koa misy olona tena mahazo tsara ny zavatra zavainay aminao satria fa saingy araka ny tenin'ny apôstôly Paoly fotsiny hoe misy koa ny leader spirituel izay manao ny pinao aminy na ny fiangonana hoentiny ho fitadiavana vola na mankarena dia tsy teneny aminao fotsiny le marina. Dia zavaina aminao le marina hoy ny nomery ireo olona 20. Dia ry amin'ny andininy fara moa zany raha mamarana sokafiainga amin'ny baibolinao amarana antsika azy hoe inona ho iavy tamin'ny namarana antsika amin'ny fandarana teo aloha hoe ianao rehefa mandoa ampahafolo-karena io zany dia inona ny ao an-tsainao amin'izao. Ny ao an-tsainao zany amin'izao dia ny baiboly eo amin'ny nomery amarana antsika azy 20. Andininy 31. Dia mahazo mihinana izany eo amin'ny fitoerana rehetra ianareo sy ny ankonanareo fa karamanareo izany no ny fanomponareo ao amin'ny tranolay fiaonana. Inona le ampahafolo-karena? Karama omena ny mpisorona. Ka ianao mandoa ampahafolo-karena io zany dia mandoa inona ianao? Mandoa karama na mpisorona. Ka marina ve hoe ianao mpisorona noho ny amin'ny rano Jesosy dia andoa karama na mpisorona hafa ianao? Zany ve dia lôzika? Tsy lôzika zany. Dia asakasantsika indray raha hanova Baiboly tsika hoe inona indray ny mbola hoteny antsika ao anatin'io. Ka ianao efa nandatsaka ny rany Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ho anao mba tonga anao tsy andoa karama ara-pivavahana intsony hoe iny misy mpitondra fivavahana dia alohanao ny karama. Dia Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta mihitsy no nanolo tena nandatsaka ny rano teo zay le amoako an'ilay mo hoe ny rasio ty atsika nividy atsika mba tonga anao tsy andoa karama intsony. Dia asakasaka aloha zay ianao inanay vola be loatra ka tsy mety lany fa dia aloha ihany ny karama mpisorona fa zay tsy mety mpisorona mihitsy dia iny asakasaka ao. Fa kikely amin'ny teny frantsay izy io mba hamoaka tsara an'ilay mo teneniko ilay nomery 20 andininy 31. Raha vakinao amin'ny teny frantsay nomery 20 andininy faraiky amin'ny telopolo dia zao no lazainy. Vous la mangerez à un lieu quelconque.
vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans l'attente d'assignation. Salaire, votre salaire. Ny dimy zay omeny zanak'Israely dia salaire ampisorona noho ny service ataonareo eo amin'ny temple d'assignation. Tranolay fiaona. Ngaso misy tranolay fiaonana tsony. Mandaingaindainga koa ngety le mpisorona le mbola maka karama aminao ty. Izy tsy miasa tsony. Efa samy poste zany izy raha ataontsika an'le hoe le hitanao ndray misy an'le ohatra hoe changement-na mpitondra fanjakana reny eo amin'ny tany anankiray fa tsy eto Madagasikara ihany misy an'ireny. Dia ohatra hoe misy colonel anankiray na misy général anankiray na misy commissaire anankiray na misy administrateur civil anankiray zany hoe misy an'ireny le haut fonctionnaire reny zany mpanjakana ambony mo fetsiny olona an'ireny. Dia ohatra zany hoe misy service mpanjakana anankiray tsy ohatra ny teneny fa tsy voatery zay tsy maintsy colonel anankiray ihany miandraikitra an'io service io. Dia ohatra hoe tonga amin'ny filoham-pirenena anankiray dia alany le colonel teto na le administrateur teto na le commissaire teto dia omeny olona hafa miandraikitra an'le izy io. Dia matetika amin'ny akapobeany le olona niala teo amin'le poste amin'ny occupé io amin'ny akapobeany zany reny haut fonctionnaire reny dia tsy miasa. Misy firy ny administrateur ohatra eto Madagasikara eto amin'ny akapobeany tsy fantatra hoe inona ny asa ataony fa dia mandray karama izy. Azonareo tsara mandray karama izy. Zay moa zany ngamba amin'ny akapobeany moa zay problème ny administration fa ty mantsy tsy administration ty resantsika ty fa spirituel. Ka problème spirituel ndray zany amiko raha hoe misy mpisorona efa tsy manao service eo amin'ny service d'assignation tsony ao amin'ny tranolay fiaona dia nefa mbola sady mandray karama izy le olona lepinao koa mbola manaiky ty karamanao ka tsy misy tenenina ny ampafolo-karena zany ankoatriny hoe ny ampafolo-karena karama ho an'ny mpisorona satria nanao service mpivavahana. So hoe misy mpisorona mbola manao service eo amin'ny fivavahana tsisy ny anjara mitondra fivavahana miantso mpisorona rehetra hivavaka mandrakariva ka tsy ho reraka. Izy amin'ny mpisorona rehetra atsonay ianao zay mino ny rano Jesosy. Ianao izay mino ny Mesia. Ianao zay mino ny Esoana Yahosoana Jesoa. Ianao no antsonay. Hivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ka tsy mila karama zay miteny zany aminao. Fa manao ny adidinay eo anoloan'ny lenarin'ny lanitra sy ny tany satria zay nananam-paniraka. Dia any zay maka karama fa tsy any aminao zay maka karama fa ny amin'le naniraka anay. Dia naniraka anay sy Andriamanitany re misy hevitra politika ave zany ty zavatra ty naniraka anay dia Andriamanitra narin-lanitra sy ny tany ampafantatra ny olona amin'ny marina rehetra. Salaire io zany. Zay moa zay tiako azonao tsara mihitsy hoe salaire ny ampafolo-karena. Teboka raha izay. Ahoana foana zany nanatanterahako an'le malaky atoko fahatelo andininy fahafolo izy ianao. Satria zay nge dia nisy nanozona mihitsy tao amin'ny fiangonana nisy anay zareo amin'ny réveil biblique hoe voaozona amin'ny ozonareo fa tsy mandoa ampahafolo-karena. Ary tany aloha tany moa fandraisako hoe mahasosotra mihitsy fa na misy olona miady mivady na misy mpianaka miady na misy olona very lova misy olona tsy mahita asa zay mitranga rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona dia zay foana nytenen'le pasteur na le mpitondra fivavahana ao amin'le église zany hoe sendra tsy mandoa ampahafolo-karena nareo ka voaozona amin'ny ozona mihitsy io vadinao mamilava io, ozona mihitsy io vadinao mampirafy io, ozona mihitsy io zanakao tsy mety mahininina any ampianarana io. Nefa le zaza aloha zany manao babi fotsiny. Dia ny secret ony ampahafolo-karena. Kosa aza manao mampime kosa atsika mpitondra fivavahana fa tsisy azany kosa ny ampahafolo-karena karama ao ampisorona asikanina ao an-trano koa ny tompo. Raha tsy tendrenga le mpitondra fivavahana hoe ty kiboako ty nge le asikanina ohatra. Tena manahirana. Ka ny malaky atoko fahatelo zany mbola nisy temple d'assignation rava ny temple d'assignation zany. Rava le tempoly le ina moa teny gasiny izy io tranolay fiaonana. Rava le tranolay fiaonana dia miantso Andriamanitra tamin'io mbola nisy temple tsara. Amin'ny malaky atoko fahatelo miantso Andriamanitra hoe raha mba teo tahinonareo dia ty temple ty re olona rava foana potika dia ty koa mba amboary mba asiokanina fa aza dia tedakanina be nareo. Zao le temple mihitsy nefa tsy ao tsony. Tsy ao tsony le temple. Tsy ao tsony le temple d'assignation le tranolay fiaona. Le koyena efa tsy ho koyena ranofo tsony ny koyena araka ny tantaram-pirazanana fa le olona mino ny ranon'ny Mesia. Raha mandrainao teo anao raisinao teo ny malaky atoko fahatelo andininy fahafolo raha zay tsy matinao lolo zany tanora zay.
sy de io foana matsiny ao an-tsainao satria tsika koa ma tsy meritreritra n'ity fitahiny le party hoe vola le fitahina zay ma tsy tena problème atsika io vola le fitahina ka tsy maninona alohan'ny andalantsika any amin'ny boky faharoa zany a raha mandrainao tena de raiseo malaky toko fahatelo andininy fahafolo de asio marika mifanohatra malaky toko fahatelo andininy fahafolo zao le lazainy ao atery ny ampahafolo karena rehetra sy kanina ao amin'ny trano firaketana zao toetra am'izany raha tsy vaiko aminareo midanadana ny varavarany lanitra ry andratsahako fitahina manana ambiampy ianareo ao a de te hanana fitenina mambiampy daholo ny olona rehetra de tian'ny olona mihitsy hoe mivavaka adiny ray sasany izy mivavaka adiny efatra izy ao a de nefany izy no multimilliardaire ety de tiany ampahafolo karenanay anao zay soraty malaky atoradisy raha te ho tahina hony ianao a de manakitra inona aloavany karaha mampisorona de zay koa mba omeo fa zay koa mpisorona efa mbola te andoy ihany ianao a fosoratra malaky atoradisy a ok de soraty mifanohatra amin'io malaky toko fahatelo andininy fahafolo io a ny genesis toko fa 28 genesis toko fa valo amby roapolo genesis toko fa valo amby roapolo etsy amin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo ataona mifanohatra io zany izy ho anareo mandray noty de anao safidy anao safidy fa misy lalana ankiroa le pira zay no mijoro eo aloha ao a de anjara anao misafidy hoe anaraka amin'ny lalana zay malalaka be anao de be mahita azy fa ifefarany iny efa teneniny mesi hoe hoany amin'ny elo sa anaraka amin'ny lalana tery tsy manaraka ny lalana le an'ny olona rehetra fa vitsy mahita azy fa io efa nytenenin'ny Jesoa koa hoe vitsy mahita an'io fa io lalana nytenenin'ny Jesoa io a tonga any aparadisy io farany de ndrarinao manapa-kevitra soraty ary mifanohatra amin'iny a genesis a toko fa valo amby roapolo andininy 20 ka hatramin'ny 21 22 moa zany ny farany eo 22 vakiko ary le izy de nivoady Jakoba ka nanao hoe raha omba Andriamanitra ka iaro am'izao lalana alehako zao ary anome mofo hoaniko sy lamba ho tafiko ka ho tafaverina soamantsara any amin'ny tranony raiko ao de iaveno Andriamanitra ary ty vato ity zay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra ary zay rehetra homenao ahy de omeko anao tokoa ny ampafolony zay zany ataonao mifanohatra amin'ny notinao io zany hoe malaky atoradisy raha te ho tahina de mandoa ampafolony fa le ampafolony efa teneniko teo hoe salaire ampisorony io no ny servisy ara-pivavahana ataony fa eto koa misy secret ampitahina anankiray oziny ray a Jakoba na Yakova zany hoe raha tahina Andriamanitra ka mahazo fitafiana mahazo hoanina tafaverina any amin'ny tranony kaiky de omeko ampafolony Adonai Elohim nosy moa le dika teny vakiko hoe Yahvé Andriamanitra Yahvé no Andriamanitra Jéhovah ozy ny dika teny protestant no Andriamanitra de anjaranao zany misafidy hoe mbola ino ve enao hoe mandoa ampahafolo karena tsisy anaterana azy de ho tahin'Andriamanitra sa mba anana antony esprit na lalatsaindro Jakob tony za mba natsiaro no tahiny le narinlanitra sy ny tany de anatitra ampahafolo karena ary tsy ndriko tsara fa ao anatin'ny baiboly anao tsy mahita ny Yakova na Jakoba na Abrahama na Isaka hoe isam-bolana na isan-keritaona de nanatitra ampahafolo karena zany satria tsy salaire io fa raha salaire mantsy isaky ny kaizy mamaka avance de isaky ny farany volana mandray de isaky ny farany taona mahazo 13e mois raha salaire de zay ke mahatonga le mpitondra fivavahana mitaky anao ohatry zany ary misy moa hoentina mihitsy ny fils de paix hoentina mihitsy ny livre na stock ny mpivarotra de ko tian'le mpitondra fivavahana io ny ampahafolo karenan'ny olona mahontsy de zahako zany mba miteny anao hoe mba tony lalatsainy tony koa mba hananana fa ianao taranaky Abrahama sy Isaka ary Yakova na Jakoba ka raha mba anatsy atahin'Andriamanitra ianao de zany ny olona nataony zany hoe raha tahinao Andriamanitra de omeko anao ny ampahafolo fa le pasteur anao ndray le koa enonanao zay mitady sakarama amin'ny fivavahana ndray miteny iny raha te ho tahina hony ianao fa nohatra tsara zay anao safidy
ndao ary a ho any amin'ny Matteo 7:20 isika araka ny lazaiko teo. Matteo 7:20 mantsy dia miteny ohatr'izao Jesoa. Matteo 7:20 etsy amin'ny andininy 7:20 lozanareo mparinora dalàna sy fariseo tia tsara velatsy fa mandony fa folo solila sy ny aneta ary ny komina ianareo nefa navelanareo zay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana ireto tokony ho nataonareo nefa tsy tokony havelanareo irerona. Ahoanareo zisitsika zany ny Mesia mihitsy no niteny hoe le fandoavana mpafolon-karena tsy tokony hajanona. Zany nge manaky an'izany e, zany ka miteny hajanona le mandoa mpafolon-karena e, zany ke tsy niteny an'izany. Fa ahoana ny teneniko? Ny ampafolon-karena zava-masina. Ity faritra sy mpanorandalàna ity ve aminareo? Raha nandoa mpafolon-karena ve ty faritra sy mpanorandalàna ity? Izy aloha amin'ny mahafaritra sy mpanorandalàna azy a dia tsy kohenina. Ao a tsy Levita. Hébreu 7:5. Aminareo ve raha nandoa mpafolon-karena zany ty ilay faritra sy mpanorandalàna ity amin'izay azony rehetra aneta komi dia andoavany mpafolon-karena? Nateriny tany am-piangonana ve io? Nateriny tany amin'ny eglizy ve io? Nateriny tany amin'ny sinagoga ve io? Nateriny tany amin'ireny fiangonana foroporon'ny any akelakelatrano ireny dia tsy hoe bête Israël ve reny? Tany ve naterany mpanorandalàna sy fariseo any mpafolon-karena io? Miala tsiny io fa tsy tany io. Fa amin'ny vanim-potoana iresahan'ny Mesia io dia mbola misy inona eo? Mbola eo amin'ny tempolo, mbola eo amin'ny temple d'assignation. Satria na ny Mesia ary tamin'ny andro nofony a rehefa mampianatra izy dia eny akandrany tempolo foana izy no mampianatra. Ka raha vao misy tempolo eo ireo olona dia misy olona mpanao servisy eo zay. Dia tsy maintsy manara-dalàna ianao hoe raha misy olona manao servisy eo amin'ny temple d'assignation na ao amin'ny tempolo na ao amin'ny tranon'ilay fihaonana dia misy olona tsy manao an'io servisy io a mila mandony karaman'ireo olona mpanao servisy eo amin'ny temple d'assignation ireo na hoe tranon'ilay fihaonana ozytsika. Fa amin'izao vanim-potoana 2020 zao aiza ary le temple d'assignation? Zay le teneniko aminao tao hoe eritrereto tsara hoe maniraka ny zanakao ianao zany na maniraka ny zokiko zany hoe ndana ivitany mofo gasy anankiroa raray avo anareo rolahy dia lasa izy rolahy kely mividy an'le mofo gasy vao mafana mamay a le mofo gasy dia izy tsy nandainga tamin'ny ray aman-dreniny a dia navidy mihitsy le mofo gasy anankiroa fa rehefa avy eo le izy sady tsofiny le zoko a no hoaniny le izy dia lasa raisy tapany dia le zokony ninona raisy tapany dia le zandriny ninona faribotony. Raha tonga zao le zokony ka nitanin'ny ray aman-dreniny hoe anankiroa tsara mofo gasy nividina teo dia manaiky tsara izy ka izy mandainga. Fa raha hitantara le zandriny rehefa avy eo hoe mama atsasany angiany no hoaniko e. Za miteny aminao sitraka ve le zoky? Ohatr'izany tsika manao an'io ampafolon-karena. Mazava le baiko le ampafolon-karena atero any amin'ny trano firaketana. Raha araka ny Torah zany anaovanareo anazy ary ny Mesia dia miteny hoe lehibe indrindra amin'ny lalàna no tokony atao dikan'izay miresaka Torah ny Mesia. Dia hoentina le ampafolon-karena any amin'le temple d'assignation any amin'le trano firaketana. Rehefa fariseo sy mpanorandalàna ndraiky mpampianatra lalàna mbola nisy tempolo tamin'io dia lasa zany reo manaty trano dia ozy ny Mesia hoe mety zany bravo fa androany ianao hoentinao le ampafolon-karena any amin'ny eglizy any amin'ny fiangonana any amin'ny sinagoga. Ny tsy be dia be ny eto Madagasikara hoentin'le ampafolon-karena any amin'ny EPP any amin'ny école any amin'ny salle de cinéma zany ke nitondran'ny olona ampafolon-karena eto amin'ity Madagasikara dia iza miteny anao hoe tian'le ray aman-dreny zay raha le fanoharana amin'le mofo gasy mamay teo no raisina ohatra. Iza ao nanome sitraka anao amin'izany hoe tia le ampafolon-karena dia Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompo-pavany Nazareta ny teny hoe any amin'ny temple d'assignation io aterina, any amin'ny trano firaketana io aterina dia tsika manana fanahy masina
miteny hoe raha eo tsy an'le izy no aterinay fa le izy ataonay any tena ataonay le izy ataonay mihitsy ary tsy maninana calculena amin'ny fils de p anay ataonay mihitsy le izy fa aterinay any am-piangonana le izy aterinay any amin'ny eglizy le izy sitraka am'izany ianao de anjaranao mino mo hoe mahazo ako zay ianao fa ny any fantatro tsy mahazo sitraka am'izany ianao andramo e ho anao mpiasa mivoaka amin'ny enina de mody amin'ny 20 alina io andramo mibaiko anao zany le patron anao hoe mandany ndrina mandany lana mandany sena mandehany ianao manao mission an-tamatavy de lasa ianao mandeha tokoa ianao makany amin'ny RN2 fa na ianao mijanona teo Brickaville na ianao tonga tany Full Point tomobile société no entinao sitraka am'izany ianao me tonga de blâme ny azonao mety voaroky ianao manao détourné de ohatr'izany tsika manao ampahafolo-karena io mazava ny destination viavana mazava ny destination le zava-masina tsy azo etiketina any am'izay tianao any am'izay tiany de anazy eo nganao ny ampahafolo-karena ange ny ampahafolo-karena ozy adona Elohim de zay tiany atao de rehefa tsy hitanao hoe atao azy aloha de mendrasa fa hiteny eo ihany izy hoe atao atsy fa tsy efa lan'le mpitarika ara-pivavahana anao tany le izy zay vao hiteny aminao iadon'ny Elohim hoe atero eny amin'ny fasankarana le izy ko le izy efa laninao lena tsony natero eny amin'ny fasankarana eny ataoko ohatraohatraohatr' zany le izy zay zany lay matitoko fa 3 andiny 3 raha azo atao de atovy zangy tena zany atovy fa stopeo no mitondra zava-masiny amin'ny tsy azo anateranazy fa manjary voozina amin'ny ozina ianao ndalatsoratra masina ray zay ndalatsoratra masina faharoa miresaka ampahafolo-karena mivantana ny fanoharana nataon'i Jesoa ao amin'ny Luka 7:20 ao amin'ny Luka 7:20 manomboka eo amin'ny 9 ny Mesia de nanao fanoharana ohatr'izao fanoharana ny amin'ny fariseo sy ny mpamory hetsy de amin'ny alalan'ny fanoharana ataon'ny Mesia io ohatr'izao ny frere ihany olona rehefa manao ampahafolo-karena izy araka nyteneniko anareo teo mantsy hoe ndraindray misy zavatra tsisy idiran'ny ampahafolo-karena ady mivady de hoe atao aloavany ny ampahafolo-karena fa io secret jereo nge le toetrany olona le manao ampahafolo-karena tao amin'le fanoharana ataon'ny Mesia ta ndao ary Luka 7:20 tsika eo amin'ny 9 le sola maro teo vakiko fa tonga de dinganiko de ry amin'ny 12 le tenitenen'le mpamory le fariseo le mpandoa ampahafolo-karena fotsiny mantsy ny ilaitsika de io zany no mo faharoa ty amin'ny testamenta vaovao miresaka ampahafolo-karena de ny fahatelo moa zany efa mivakitsika teto aiza ny fahatelo raha mba efa mpanaraka amin'ny fandarana ianao miresaka ampahafolo-karena mivantana dimy aty amin'ny testamenta vaovao ny Hebreo 7 andiny 5 de reo le mo anankitelo miresaka dimy direct aty amin'ny testamenta vaovao maninona ary reo fotsiny no miresaka an'izany aty amin'ny testamenta vaovao nefa aty amin'ny testamenta vaovao be de be ny fiangonana ny forona sotra ny antony tsy fanaterana ampahafolo-karena any am-piangonana zay fotsiny any amin'ny eglizy any amin'ny synagogue ao ary tiany vakina de farana ndray ty fotoana atsika ty manaraka toizantsika soa izy andiny ny 12 amin'ny Luka 7:20 tsika zao ary ndao ary hoy le mpandoa ampahafolo-karena mifady indroa isan-kerinandro mandolo fahafolo-karena amin'izay azoko rehetra de toizantsika manaraka hoe inona ny navalin'ny Mesia azy am'izany teny zany fa ohatr'izany mihitsy ny tenen'ny olona mpanao ampahafolo-karena raha matsifiaritra nareo tsisy idiran'le ampahafolo-karena kory de manao ampahafolo-karena de zay mahatonga anahiko manambady tsara mandoa ampahafolo-karena de zay mahatonga anay tsy mandoa fatrano mandoa ampahafolo non de ohatr'izany eo ataon'ny Jesosy fanoharana io de manao an'izany zany tsika am'izao vanim-potony zao ka za mbola miantso hoe miantso zay manetsy tadinitsy ny lalàna ozy ny bokyny oabolana 28 zay manetsy tadinitsy ny lalàna ozy ny oabolana 28 na ny fivavany aza re olona de tonga fa vetavetana de asakasatsika fa zay miantso mitona ary mampianatra sy manentana mba tsy ho tonga fa vetavetana ary tsy ho tonga mpanao vetavety sika eo anoloan'lay naharylanitra sy ny tany indrindra amin'ny tontolo mpivavahana de mantsy ny fiadanana ao aminao sy ny ankonanao fotoana manaraka
miona soeto isika manantenana ho azo ny fitahin-danitra rehetra soava tsara ao amin'i Jesosy avy any Nazareta veloma tompoko.